Dia faly miarabanao nahatratra ny taona vaovao namako-pitarika. Mandritra ty volana janoary ty dia anakoako ny fifampiraria-tso sy ny fifampiarabana mitovitovy amin'ny hoe dia hitondra soso fanambinana ho antsika mianakavy eny ty taona vaovao ity e. Matoky ary namako-pitarika fa tsy anisan'izay mino zany ianao satria tsy ny taona vaovao no mitondra ny soso ny fanambinana. Eny maniry ny isiny zany soso fanambinana zany avokoa isika saingy misy fanalahidy ny fahatongavany zany soso fanambinana izany. Misy fanalahidy ny fahatongavany zany soa sy fanambinana izany. Lioka toko 5 ny 7 hatramin'ny 7. Ary niditra teo amin'ny sambokely anankiray izay any Simona Jesosy dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambokely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary efa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoa ho any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoana hazandrano. Fa Simona namalaka nanao hoe, tompoko, mandritry ny alina nefa nikelezana iaina nefa tsy nahazo ninninona, kanefa no ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ary efa nataony zany dia nahazo hazandrano be dia be izy ka efa nisitritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambokely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy reny ary nofenony ny sambokely roa ka efa saika niletika. Ry namako mpitarika hitantsika eto amin'ny 5 ny fitaraina ny Simona Petera nanao hoe, tompoko, nandritry ny alina no efa nikelezana iaina nefa tsy nahazo na inona na inona. Namako mpitarika, mety niaina zavatra tahaka izany koa ianao na ry olona izay nitarianao nandritra ny taona lasa iny. Ny zavatra nikasaina saingy tsy nisy vokatra hita, na mety nisy vokatra ihany fa tsy tahaka an'izay hita eto hoe feno ny arato naiky niletika ny sambokely. Ary zany no mahatonga ny maro maniry mafy hoe mba tsy tahaka ny taona lasa intsony e, fa mba te hahita soso fanambinana amin'izao taona vaovao zao. Saingy izao ry namako mpitarika, tsy ny traikefa izay nanano ny Simona Petera sy ny namany no nitondra ny soso fanambinana. Ry namako mpitarika, tsy ny fitaovana izay nampiasainy no nitondra ny soso fanambinana, tsy ny arato na ny sambokely izay tritra sy naika niletika no nitondra ny soso fanambinana. Tsy ro namana izay natsona hiara asa no nitondra ny soso fanambinana. Eny tsy ny fariny Genesareta akory aza no nitondra ny soso fanambinana, fa zavatra tokana no nitondra ny soso fanambinana. Araka ny voalaza eto 5 hoe, kanefa no ho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony zany, hoy ny 5 dia nahazo hazandrano be dia be. Izao namako mpitarika, ny fankatoavana ny tenin'ny tompo, ny fiainona sy ny fankatoavana ny tenin'ny tompo no mitondra ny soso sy ny fanambinana. Ary zany namako no firaria-tsoa ataoko anao sy ireo olona izay tarianao amin'izao taona vaovao zao hoe mba ho taona hiainontsika ny tompo bebe kokoa nety taona vaovao ty, mba ho taona akatoavantsika bebe kokoa ny tompony ity taona vaovao ty. Dia izay no hitondra ny soso sy ny fanambinana eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fitarianao, eo amin'ireo sehatra maro samihafa eo amin'ny fiainanao. Ry namako mpitarika, ny hoe miaino sy mankatoa dia midika hoe manaiky an Jesosy ho tompo. Ny fanekena, ny fankatoavana dia midika fandraisana sy fanekena an Jesosy Kristy ho tompo ny fiainanao, ho tompo ny fitarianao, ho tompo eo amin'izay sehatra asa tanterahanao rehetra. Ny antso ataoko anao anio, ry namako mpitarika, dia ny tsy ekinanao amin'ny traikefa, ny tsy ekinanao amin'ny fitaovana, ny tsy ekinanao amin'ny olona mpiara-miasa, ny tsy ekinanao amin'ny zavatra maro samihafa eto amin'ity zao tontolo zao ity, fa ny akatoavanao ny tenin'i Jesosy. Zany hoe ny andraisanao an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ny faniriana sy vavaka ho ataoko anao dia ny mba hanekenao ny tenin'i Jesosy,
ny hanaranao ny tenin' Jesosy. Zany hoe ny andraisanao an' Jesosy ho tompo eo amin'ny fiainanao, ho tompo ny fitarianao, ho tompo ny sehatra hanomponao an'Andriamanitra. Ary ho vaindohan-draharanao amin'ity taona vaovao ity, ny ahatonga ireo olona izay tarianao koa anaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Ka iaino an' Jesosy bebe kokoa izy ireo, akatoa an' Jesosy bebe kokoa izy ireo. Ko engany ho taopakatoavana ity taona vaovao ity, ary izany no ahatonga ny soa sy ny fanambinana ho anao, ny ankonanao sy ireo olona izay tarianao. Makasitraka anao nanaraka niny fandaharana teo iny. Raha nahaliananao sy nahasoanao zany dia tiavo, arao ary aparitao amin'ny hafa. Misy fanontaniana na te hahazo fanofanana manokana ianao, aza misalasala mifandray aminay. Mbola betsaka ireo andiam-pandaharana hafa ho atolotra anao etiko dia mandra-piaona sy mandra-piresaka indray ary eo.